Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Mivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka faray masina tsara indrindro, ataonay ahoana no tsy ankohaka andohalika eo amin'ny tongo masinao mba hiara-habanao sy hanome voninahitra ambony indrindra ho anao ry rainay izay any an-danitro. Isaotra sy idera ary ankalaza ny anaranao masina ihany koa satria raha afaka nandia iny herinandro ray manontolo iny izahay teo ambany fahasoavanao dia noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ihany. Raha mbola voaharo tamin'ny aretina sy ny loza isan-karazany ihany koa izahay dia fantatray tompo fa ny raha sonao no tsy mitsahatra nandrakotra anay tsirairay avy. Raha afaka mbola miatrika ny fiainana tao anatin'ny fahasalamana sy ny fahombiazana ihany koa izahay dia noho ny fanatrehanao ihany koa ary tomponay sy mpanjakanay. Ary ankehitriny dia mbola nomenao tompo-pahasoavana indray izahay hiatrika izao fotoam-bavaka masina izao miaraka aminao ary koa afaka andre ny fampaherezana avy aminao. Ko mangataka ny fanahy masinao izay tompo, hameno sy hamonto anay tsirairay avy, mba hanokatra ny vavahady-sainay, ampifantoka tsara anay ary koa dia tsy afaka andre izahay afa-tsy izay rehetra teninao ihany. Ampianatra sy hanisy ny lalandisonay ary hanatsaranay koa ny fiainana iray manontolo. Dia mitenena tompo fa vonona ihainao izay mpanomponao rehetra. Amen. Dia mbola faly miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'ny tompo ry havana ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Ny teny izay angalantsika fampaherezana ry havana androany dia izay hitantsika ao amin'ny boky ny Malakia. Boky ny Malakia toko 7 ny 9:20 ka hatramin'ny 20:20. Rehefa hita izany dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary tamin'izany izay nahatahotra ny Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy ary Jehova niaino ka nandry izany ary nisy boky nosoratany teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra ny Jehova sy mihevitra ny anarany. Ary ho rakitra soa ireny amin'ny andro izay ho tendreko Jehova tompony maro ary ho antitra azy aho toy ny olona antitra ny zanany lahy izay manompo azy. Ka dia ho hitanareo indray ny tsy vidy marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Amen. Izany andinitsoratra masina izany indray ry havana no ndeha angalantsika fampaherezana amin'ny sabotsy maraina ity. Teny izay efa eo am-bavantsika tsirairay avy tokoa izany hoe izany tenin'Andriamanitra ambarany amintsika eto izany mampatsiahy hoe ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Ary mino tokoa isika rehetra ry havana fa samy resy lahatra amin'izany tenin'Andriamanitra izany avokoa. Tsy hitovy tokoa mantsy ny olona miankina amin'Andriamanitra sy ny miankina amin'ny tenany. Tsy mitovy ihany koa ny olona mivavaka amin'Andriamanitra ary mametraka ny fiainany eo am-pelatanan'Andriamanitra sy ny olona tsy mivavaka fa matoky amin'ny heriny sy ny fahaizany fotsiny ihany. Ary tsarovy ry havana fa ninonninona fandrosoana fahombiazana miseho eo amin'ny fiainantsika dia tsy misy mahatohitra ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fikasany mihitsy akory izany rehetrarehetra izany. Ary na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy hisongadiny eny foana ny olona manana sy mitoky an'Andriamanitra ary afaka eny koa ireo olona izay mitoky amin'ny zava-poana maro isan-karazany, ireo olona izay tsy mifamatotra amin'Andriamanitra, ireo izay miantehitra amin'ny heriny sy ny fahaizany fotsiny ihany. Tokony tsy ho adinontsika ihany koa ry havana fa raha vao mandeha irery isika eo amin'ny fiainantsika, izany hoe tsy misy fanatrehan'Andriamanitra mihitsy ny tokantranontsika, eo amin'ny asa fivelomantsika, ny ankonantsika, dia mazava ho azy fa ny devoly fahavalontsika indray no miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika. Izy no andrava sy anapodika izay rehetra tsara nomen'Andriamanitra antsika. 3 volana indray sisa ry havana dia ny farana ity taona 2024 ity. Ny tompony efa androany dia mbola miezaka mampatsiahy atsika, mampahery atsika indray amin'ny teny hoe ataoko samihafa hoy izy ny olona manompo ahy sy ny tsy manompo ahy, ny olona mivavaka sy mitoky amiko sy ny olona lavitra ahy tanteraka. Tena te hanavaka ny olona mafy tokoa mantsy Andriamanitra eo amin'ny lafiny rehetra ry havana. Izany hoe raha tena matahotra an'Andriamanitra isika, manaja sy mifikitra amin'ny tanteraka, miezaka manao ny sitrapony ihany koa
dia mazava ho azy fa tsy maintsy hamovo tsara isika araka izany ataotsika rehetra izany. Ireo izay tsy mankatoa azy kosa maniratsira n'Andriamanitra ary manao tsinotsinona azy dia tsy maintsy ho vokatra ratsy koa ho avoaka an'izany olona izany. Noho izany dia tsy hitsahatra ny tompo isan'andro san'andro hanavaka ny olony marina sy ny tsy olony. Ao amin'ny mpitsara toko 9:1 ao dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary nanao ratsy eo mason'i Jehova ny zanak'Israely ka dia natolotra Jehova eo an-tanan'ny Midianina 7 taona izy. Izy moa ry havany ireto Midianina ireto? Ireo no fahavalon'ny zanak'Israely. Nilona tanteraka tao anaty faratsiana mantsy ny zanak'Israely. Nanohitra ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa fa nanompo zava-poana. Anika dia tsy mba olo-kafa fa Andriamanitra mihitsy no nanolotra azy teo an-tanan'ny fahavalony. Ary voalaza fa lasa faran'izay nahantra dia nahantra tokoa ny zanak'Israely. Ary isika kosa ry havana, iza mba fahavalontsika? Fahantrana tsy fisina karazam-pahoriana maro isan-karazany tokoa. Ao ny ady, ao ny tolona, ao ny korontana maro isan-karazany eo amin'ny fiainantsika. Izany no fahavalony anjady amin'ny olona tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Kanefa na izany aza dia samy maniry daholo isika mba hamarana izao taona 2024 izao ao anatin'ny fahasalamana tanteraka, ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny fiadanana ary ny filaminana ihany koa. Fa Andriamanitra ry havana, ao anatin'ny fon'Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany satria tena mba maniry tokoa ny tompo hiainantsika ao anatin'izany fiadanana izany. Maniry ny tompo mba ho lavitra ny ady sy ny korotana ny fiainantsika, ho lavitra ny fahantrana sy ny tebotebo maro samihafa. Saingy ny mampalahelo dia izao, ny fomba fanaontsika rehetra ve, ny fankatoavantsika ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa ve, mba mampazoto n'Andriamanitra hanampy antsika amin'izay zavatra ataontsika rehetra, mba mampazoto n'Andriamanitra hanambona sy hampandraisantsika ihany koa. Mianjaanja ao anatrehan'Andriamanitra avokoa mantsy ry havana zavatra rehetra ataontsika, lalana andehanany tongotsika rehetra, enona izay zavatra eritreretiny saintsika fotsiny aza dia mianjaanja ao anatrehan'Andriamanitra. Dia hoy izy hoe, eto amiko ny fahamaliko, mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Koa raha tena tiantsika ry havana ny hamarana izao taonantsika izao anatin'ny fifaliana sy fiadanana, dia tokony tsy maintsy hiezaka mafy isika mba handeha amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana araka an'Andriamanitra. Hanao izay rehetra ihany koa mahafaly n'Andriamanitra. Mahay ny zavatra rehetra tokoa mantsy Andriamanitra, ka sao re ny zavatra ataontsika tsy ampiheverana ihany, no andeha hitondra fahatezerana ho an'Andriamanitra ka hanidiny fony tanteraka. Anika dia tsy hiditra an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika mihitsy izy ary tsy hamonjy sy hanampy antsika ihany koa. Izany anie ry havana no nahatonga zanak'Israely faran'izay tena nahantra e. Ary ten'Andriamanitra mihitsy no nanao hoe izao izy no maharatra ary izao ihany koa no mahasitrana, tsy misy mahafaka amin'ny tanako. Izany no tenin'Andriamanitra ry havana, afaka manao izay rehetra tiany Andriamanitra. Ary ao amin'ny Salamo 7:20 toko 2:20 dia tena teny fijoroana vavolombelona nataon'i Davida mihitsy io andinin-tsoratra masina io, manao hoe ny fahamarinako izy, ny fahadiovan'ny tanako, ny nitandremako ny lalàn'i Jehova sy ny fitsipiny rehetra, ny niarovako ny tenako tamin'ny fahotana. Izany rehetrarehetra izany hoy Davida no nanisian'Andriamanitra soa ahy. Izany hoe tena tsapan'i Davida tanteraka tokoa ry havana, fa raha vao tafasaraka amin'ny ota isika, raha vao tafalatsaka ao anatin'ny ota isika, ao anatin'ny faharatsiana ihany koa, dia izay ny antony voalohany indrindra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ary dia mazava ho azy fa tsy hay antsika intsony Andriamanitra satria Andriamanitra mantsy dia hitoeran'ny fanahy masina. Ary raha tafasaraka aminy isika dia miala miaraka aminy ihany koa ny fanahy masina. Ny fanahy masina izay mpitsolo lalana antsika nefa, hampahery antsika teo aloha, mpanolotsaina antsika, mpitantana ny diantsika, mampivavaka ary mampifandray antsika amin'Andriamanitra. Tsy hisy intsony izany rehetrarehetra izany. Ary dia ny fahavalontsika indray no mibahana manao izay rehetra tiany eo amin'ny fiainantsika iray manontolo. Tsarovy ry havana fa matoana isika ka mbola voaharo amin'ny valanaretina toy izao e, mbola miaina ao anatin'ny filaminana sy ny fahatsarana, tsy manana fahasarotana eo fiainantsika, dia tsarovy
tsaroa fa mbola Andriamanitra foana no miasa ao anatin'izany rehetra zany. Ho asitrany re raha manao tahaka ny Davida koa isika. Tsy hitsahatra ny aro ny tenantsika amin'ny ratsy, fa tsy alàn'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Efesianina 5:1-10 tapany manao hoe: ary aza miray amin'ny asany maizina tsy mahavoka-tsoa, fa aleo miray amin'ilay Andriamanitra mandrakariva, fa izy rery ihany no afaka marana ny taonantsika 224 ao anatin'ny fahatsarana sy ny fahatanterahana tanteraka, ary tsy ity taony ity ihany, fa ny androm-piainantsika rehetra sisa davela ihany koa dia ataony ho ampoky ny soa tanteraka. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka indrindranao zary tomponay sy mpanjakanay amin'ny fitiavanao sy ny fiheveranao anay isan'andro isan'andro. Efa tena tongotra tokoa mantsy tompo ny andronao. Anika dia matahotra ianao amin'ny hoavinay so sanatria re misy tafalatsaka ny ray aminay ka tsy mba afaka andova ny lanitrao. Ary dia izany no nanery ianao ampatsiahy anay andro aman'alina, fa na tianay na tsy tianay dia tsy maintsy hanavaka ny orinao foana ianao, ary hanavaka izay tsy mivavaka sy tsy mifandray aminao ihany koa. Tsy misy takona feniny ao anatrehanao tokoa mantsy tompo malala ny zavatra ataonay rehetra, ary amin'izany indrindra no hitsaranao sy hamalinao anay araka ny asa vitanay tsirairay avy. Tsy manakambara izay tompo eo anatrehan'izany sitraponao izany, fa ny angatahanay aminao dia mamamindra fo aminay tompo, mamela ny elokay rehetra amin'izay ratsy vitanay teo anatrehanao, ka nampalahelo sy nahalatsaka ny ranomasonao. Meteza koa tompo andefitra amin'ny faratsinay, ary indrindra amin'ny fitiavan-tenanay be loatra, satria izay rehetra ny tompo dia samy maniry fipatratra ny fitahiana sy ny fahasoavana avy aminao, kanefa izahay dia tsy mahavita manao ny sitraponao, tsy mahafola tena kory izahay handoalika hivavaka eo am-pototry ny azo fijalianao. Tsy vitanay zany ifona sy bebaka eo anatrehanao isan'andro izany. Mbavy alao tompo malalo, ny fanahy masinao hiasa mahery eo anatinay, hanavao sy hanatsara ny fiainam-panahinay, amboly fitiavana be dia be ao anatinay, mba hahafahanay mitianao, mankatoanao, ary manao ny sitraponao rehetra ihany koa, mba hidiranao an-tsehatra eo amin'ny fiainanay, ka dia hiaina ao anatin'ny fifaliana sy ny fiadanana tanteraka tokoa izahay. Amen. Raiso am-pitiavana ry havana, hitsotra ny masina avy amin'Andriamanitra raitsika. Hitahy anareo ane Jehova ka hiaro anareo, mampamirapiratra amin'ny tavany aminareo ane Jehova ka hamindra fo aminareo. Hanandratra ny tavany aminareo ane Jehova ka hanome anareo fiadanana, ary mbola hiteny aminareo indray androany hoe: arao ny didiko ary tandremo ny fitsipiko, ka arao izy dia andro fahizay amin'ny tany anareo. Ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.